amin'ny kafaliana indray no androsoa ny fandarana meteo tokantranonao amin'ny Tsialaty dia manolotra ny arahaba tompo-kilasy tompo-vavy. Avy hatrany dia ny sariny zana-bolana no hojerentsika voalohany dia ny ala izay tsy maro toerana no mandrafitra ny toetry ny andro eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ho mafimafy kosa ny ranomasina sy ny onja amin'iny morontsiraka atsimo atsinanan'ny Madagasikara iny vokatry ny fahatongavan'ny alondrano ka mila mitandrina ny mpampiasa ranomasina sy mpanjono amin'izany faritra izany. Teto izao manaraka izao ny vinany toetry ny andro amin'ny rapitso. Ho amin'ny maraina dia ho mafimafy ny fitsokan'ny rivotra ny aty amin'ny faritry ny avoatany iray manontolo tahaka izay ihany koa ny amin'ny tendrony avaratry Madagasikara any. Dia mbola hitoetra any ny orana malefaka manomboka any Antalaha mahazo ny faritany Toamasina sy ny faritra Vadivavy-Fitovinany fa somary aka endrika tandrifin-drahona kely kosa izany. Any atsimo atsinanana sy Taolaniaro any dia anjombona ary mety ho arahana herika indraindray ny amin'ny ilany atsinanan'ny faritry ny avoatany fa ifandimby eo ny Maloka sy ny Mibalika ny any amin'ny faritra sisa. Ho amin'ny rapitso tolakandro iray dia mbola ho mafimafy hatrany ny fitsokan'ny rivotra ny aty amin'ny tendrony avaratry Madagasikara mahazo ny faritra Sofia sy ny aty amin'ny faritra Alaotra. Anorana malefaka kosa ny morontsiraka atsinanana iray manontolo manomboka any Antalaha hatrany Taolaniaro. Anorana tandrifin-drahona aty amin'ny faritra Nosy sy Samborano aty andrahona ny andro ary mety arahana orana tandrifin-drahona ny amin'ireto faritra manaraka ireto dia ny faritra Vakinankaratra, Amoron'Imany, Hotomatsiatra sy Iorombe. Anorana tandrifin-drahona mety araha-kotroka be izao kosa ny aty amin'ny faritany Tsoliara iray manontolo ary ifandimby eo ny rahona sy ny masoandro ny amin'ny faritra sisa. Dia raha mahakasika ny maripana indray no asiantsika teny tsy dia misy loatra ny azo ambara fa dia mbola midanika dia midanika izany. Ho amin'ny rapitso maraina izao 4-telopolo degré celsius no voatombatombana aty amin'ny faritry ny avoatany. Ny faritry ny morontsiraka atsinanana sy andrefana dia eo anelanelan'ny 9 hatramin'ny 4-20 degré celsius. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia 5-telopolo degré celsius no mafana indrindra. Hitantsika any Antsohi ny faritany Mahajanga dia eo anelanelan'ny 13 hatramin'ny 4-telopolo degré ny aty amin'ny avoatany kosa dia mihoatra ny 1-20 degré celsius avokoa. Hivoaka ivelan'ny Madagasikara ianao dia ireto ara no sara ho fantatra indray. Ibalika be ny masoandro amin'ny rapitso any Johannesburg ifandimby amin'ny rahona izany, any Paris, Milan, Nairobi sy Bangkok dia mbola ibalika be ihany koa ny masoandro ho amin'ny rapitso any amin'ny faritry La Réunion iny. Ifandimby kosa ny rahona sy ny masoandro any Comore fa hilatsaka ny orana tandrifin-drahona ary alefadefaka izany indraindray any Seychelles sy Maurice. Dia izay izay ary tompoko ny meteo azona roso antsika eo amin'ny Tsialaty mametraka ny mandra-pioana ho amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko.